Polijanona ao anatin'izay tranga izay any isika Aitrano Matsiravina no niseho tetsy Ambohimanga kely ny maraina teo. Fivarotakazo maromaro no lasibatra tao anatin'ity Aitrano ity ankoatran'ireo entana izay amidy. Nisy ihany koa ny fiarakodia efatra levon'ny afo tao anatin'izany. Nisahotaka ny mponina tetsy Ambodivoara Ambohimangakely io maraina io, nahita ny afo ny joalajoala sy ny setroka mainty nandrakotra ny abakabaka. Fiara kely telo sy camion lehibe iray no maikila tsy nisy niraisina ary trano lehibe iray. Hazo maro be ihany koa no may satria dia tao amin'ny iray tamin'ireo masinikazo no nandohan'ny afo izay isany napitatra ny afo tao anatin'ny fotoana fohy. Tafakatra amina miliara ny fahavoazana tao aorian'ity famaizana trano sy entana ary azo ity. Ity toerana ity zany nanomboka tamin'ny valo maraina. Niresa ny afo avy any atsimo, avy any amin'ny masinikazo. Izy ity misy atelier, misy rangée anaky 1, 2, 3, 4. Dia avy any ny afo. Rehefa miezaka zany ny avato namono ny avary aloha dia tsy tana intsony. Izao hitanareo zao fa amina miliara no perta. Tsy misy avon-draisina intsony satria misy tomobile madinika maromaro zao, misy tomobile olona voanamboarina voaliditra garage io may ihany koa. Fa telo manarakarak'izany totsaho lehibe ity izay misy tompony avy ato amin'ity tanàna ity dia tsisy niraisina intsony ny entana tao. Ary valera be zany le may ao koa. Ka manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana izay zany indrindra fa ny commune eto Ambohimangakely amin'ny resaka pompe satria misy fahatarana any ekena fa tonga zareo fa tena tara dia lasa miteraka fampitehana zavatra be dia be. Tsy misy teny ambaranga fa felifely be ny foka. Eo nareo mahita masonareo koa mahita mijery fa tena maro ny zavatra fototra satria ny camion may, tomobile kely may, fananana ray manontolo mihitsy mipotika eto. Raha ny fanazavana izay voaretiny toerana araka izany dia court-circuit no niteraka ity famaizana ity ka tao amin'ireo fitaovana fampiasa amin'ny famakiana hazo no nipiran'izany. Ara-potoana ny fahatongavan'ny mpamonjona teny toerana ka avy hatrany izy ireo dia niroso tamin'ny famonona ny afo na dia efa nihitatra aza izany. Nanome tanana ireto trapavoazana ihany koa ny fokon'olona teny an-toerana namoaka ireo izay entana mbola afaka novonjena sy navoaka.